Ray tokoa ve Andriamanitra sa telo? Miara-banao ary faly satria mbola tafahoana isika ao anatina lohahevi-dehibe hoe Jesosy Kristy sy ny Silamo. Asaiko ianao hanaraka izany ampitiavana miaraka amin'ny soratra masina. Anio isika dia manana an'ilay fanontaniana hoe ray tokoa ve Andriamanitra sa telo? Mampiady hevitra olona maro izy io rehefa raisina amin'ny lafy izay mety mampieritreritra ny olombelona fotsiny. Fa raha tahaka antsika amin'ny fahafenoany tokoa hoe Andriamanitra hoe izao dia isika ve izany no lasa Andriamanitra? Fa misy ny zava-miafina izay an'Andriamanitra. Ray tokoa ve Andriamanitra sa telo? Ny fotom-pinoana Silamo dia milaza amin'ny alalan'ny hoe tawhid, ny dikan'ilay tawhid dia hoe tokan'Andriamanitra. Iray no Andriamanitra. Ary izay ny fampianaran'ny Mahometa moa izany araka ny Coran. Mifanoratra tamin'ny kolontsaina nisy tamin'izany vanim-potoana niainan'ny Mahometa izany mantsy izany hoe Andriamanitra tokana izany satria nino Andriamanitra maro. Fatantsika tany amin'ny fanadihadiana tany aloha momba ny ireo andriamanitry ny Egyptiana izay tamin'izany fotoana izany misy karazany. Dia fantatsika ihany koa hoe misy olona mihevitra fa betsaka ny Andriamanitra. Dia izay izany no nitoeran'ny Mahometa hoe tokana ihany ny Andriamanitra fa tsy misy Andriamanitra be dia be izany. Ary dia izany moa anisan'ny nahatonga azy voahenjika tao amin'ny fiarahamonina nisy azy raha tsaroantsika. Dia izao ny Coran ihany koa izany dia milaza fa ny momba an'ilay hoe Jesosy izay inonao hoe Andriamanitra dia mifanohitra amin'io ilay fitsipika ny hoe tawhid io. Satria ny tawhid milaza fa tokana no Andriamanitra. Dia ohatra izany milaza ny Coran izany miantso an'ireo hoe vahoaka ao amin'ny boky izy natao hoe vahoaka ao amin'ny boky dia hoe ny Jodaisma sy ny Kristianina. Antsoina ireo izany mba tsy hilazan'izany hoe Andriamanitra telo izay iray izany. Fa manantitrantitra izy izany ny Coran izany, ny Silamo izany fa ray ihany ny Andriamanitra ka tsy azo zarazaraina izany fa ray ihany izy. Izay no any amin'ny zavatra inoan'izy ireo izany. Ahoana tokoa moa izany ny zavatra misy? Satria misy amin'ny maro amin'ny Kristianina ny mieritreritra koa tokana ihany koa ny Andriamanitra fa ohatrantsika izany tady manompo Andriamanitra maro. Dia ahoana ny fomba andraisantsika ny tenin'ny soratra masina araka izay mety ho takatry ny sain'olombelona? Inona aloha no mahatonga an'izay hoe Andriamanitra maro izay hozy ianao? Rehefa mandeha ny fiainana dia mahita lafim-piainana be dia be isika ary izy io dia vokatry ny fahadisoan-kevitra amin'ny hoe fisehoan'ilay fifanandrinana lehibe misy eto amin'izao fiainantsika izao. Izay no mahatonga an'ilay hoe mamaritra hoe misy be dia be ny Andriamanitra. Andriamanitry ny afo, Andriamanitry ny vato, Andriamanitry ny fahaterahana, Andriamanitry ny vokatra, Andriamanitry ny rano, Andriamanitry ny rivotra sy izay maro tsy voatanisa. Fa izao ao anatin'ny tontolo-kevitra ilay fifanandrinana lehibe izany misy ny valiny izay fa maninona no lasa ataon'ny olona ho maro ny Andriamanitra? Satria rehefa mahita an'izay fifanoherana izay eo amin'ny fiainana dia inona ny zavatra lasa miseho an-tsaina? Ohatra izany hoe mahita hoe misy ny mazava dia misy ny maizina, dia misy ny tsara dia misy ny ratsy, misy ny fitiavana, misy ny fankahalana, dia misy koa ny zavatra be dia be izay mifanohitra maro samihafa ateraka ilay hoe fahadisoan-kevitry noho ny fifanandrinana lehibe. Dia lasa eo izany no ilazan'ny olona fa hoe maneho ny Andriamanitra samihafa izay mifanaritaka izany reny zavatra tsirairay avy lafim-piainana reny. Ary dia izay mahatonga hoe Andriamanitra n'izao, Andriamanitra ny fahadiovana sy ny sisa izay ataon'ny olombelona sokajiana izany. Izay no mahatonga an'ilay hoe Andriamanitra maro. Fa nahoana no mino Andriamanitra tokana? Ao amin'ny Isaia 5:25 dia tena mazava ny voalazan'ny soratra masina. Hoy izy hoe ray ihany no Andriamanitra. Ao amin'ny fahafantaran'ny jiosy ny hoe Deutéronomie 9 moa izany ilay misy an'ilay hoe Shema dia milaza mazava. Deutéronomie 9:4 dia milaza mazava fa hoe miainora Israely izy Jehovah Andriamantsika dia ray ihany. Ahoana no hanazavana an'izay mba hatakarantsika an'ilay hoe ray sa telo ny Andriamanitra? Satria raha izay izany izao dia hozy ianao hoe ray ihany izany ny Andriamanitra. Eny ary. Izao ilay lahatsoratra amin'ny teny Hebreo hoe Shama o Israel Yahvé Elohim Yahvé Echad. Izay izany ilay teny.
hoe miaino ry Israely eo, Jehovah Andriamanitsika ao izy dia Andriamanitra iray ihany. Izay le teny. Ka inona ny hevitra izay? Ny hevitra izay dia zao hoe ilay hoe Shama miaino, isy Israel ry Israely, Yahvé Andriamanitra tokana, ary le hoe Elohim dia hoe Andriamanitra amin'ny endri-teny maneho fahamaroana. Dia ny Yahvé moa zany le Andriamanitra tokana dia mbola misy an'ilay hoe Echad dia hoe ray ihany. Izay le teny. Zany hoe ny fampiasana an'ilay hoe Elohim zany no amin'ny endriny razana maroana miaraka amin'ny hoe Yahvé amin'ilay hoe tokana sy ny Echad izay miteny hoe ray mitambatra. Dia avosika ao anatin'izay zany fa ray ihany no Andriamanitra fa saingy miseho amin'ny endrika maro, endrika misy fahamaroana mihoatra ny roa moa zany isika dia efa maro. Ary izay no mahatonga ny kristianina miteny hoe telo izay iray. Iray ihany izy fa miseho amin'ny endrika maro. Andao velarina kokoa ny fomba fijerintsika amin'izay fomba filazana izay fa na dia ray ihany azy zany Andriamanitra dia manana endrika maro. Ary amin'ny alalan'izay endrika maro izay dia maneho ny firaisan'Andriamanitra sy ny fifandraisana ary mampiseho ohatra tonga lafatra amina fiarahamonina izay endrik'Andriamanitra izay. Samy mahery andeha hivavaka isika. Samy mahery andeha hivavaka isika. Tompo, ianao nanoro araka ny soratra masina, tokan'Andriamanitra ary afaka miseho amin'ny endrika maro satria izay ny maha-Andriamanitra anao. Ampio izay ino ny zavatra izay voambaranao araka ny teny soratra masina mazava ary ampatanjaka anay ianao mbola hanazava ny toyiny. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.